Faly miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka an'izao fandaharana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao indray. Amin'ity androany ity tsika dia mbola hiteny amintsika indray ny tompo amin'ny alalan'izao teny izay ampitondraina ho antsika izao. Hoy Jesosy hoe ny teny izay lazaiko aminareo dia hafana sy fiainana, ary izany teny izany irariana amintsika tena hoe hitondra fiainana ho antsika tsirairay avy. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela, ary mampisaraka ny tonona sy ny tsoka, mampisaraka ny aina sy ny fanahy, mahafantatra ny fisainana lalan'ny fo, ary tsy misy zavatra miafina eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ity androany ity izany tenin'Andriamanitra izany indray mbola hozaraina amintsika ary hanome fiainana ho antsika ihany koa, satria ny teniny dia hafanahy sy fiainana. Kolosianina toko voalohany, Kolosianina toko voalohany andininy fa 7:20. Kolosianina toko voalohany andininy fa 7:20. Izy no torianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra, mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Averiko Kolosianina toko voalohany andininy fa 7:20. Izy no torianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra, mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Raha mitory an'ity teny ity izahay eto androany sy izay rehetrarehetra efa nitoriana hatramin'izay tato amin'ny fandaharana miomana iaona amin'Andriamanitra ao, dia tiako zaraina amintsika hoe ito amin'ny Kolosianina toko voalohany andininy fa 7:20 ity hoe izy no torianay. Izy no torianay. Iza io toriana io? Io toriana io dia ity voalaza ato amin'ity Kolosianina ity. Bokin'ny Kolosianina ray manontolo dia tena manambara zavatra fahamarinana goavana izay tena hoe manafaka antsika olombelona ny amin'ny fahotana, manafaka antsika ny amin'ny gejany lalàna, manafaka antsika ny amin'ny tsy fahalalàna, ary mampafantatra antsika an' Jesosy Kristy. Raha mitory an'izao teny izao zay dia tsy hitory mihitsy olombelona, tsy hanambara olombelona amintsika, tsy hanambara ihany koa antokom-pivavahana na fikambanana na vondron'olona. Ny eto amin'ity fitoriana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity dia tsy afaka hanoro toeram-pivavahana ho anao, tsy afaka hanoro mpanompon'Andriamanitra ho anao eto amin'ity fitoriana teny ity. Fa no atoro aminao androany dia ilay voalaza teo hoe izy no torianay, Jesosy Kristy. Zay no ambara eto, zay no ambara eto. Fa maninona zay no ambara eto? Voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:12. Tsy misy anarana ety ambanin'ny masoandro nomena ny olona ahazoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ary zay no mahatonga anay hitory an'izao teny izao, maiky izao teny izao, ary dodina mihitsy ny fanamasana, te handresy lahatra antsika, te hikasika ny fontsika, te hahatonga antsika ho babo nyity toriana ity. Tsy mitory olombelona zay, tsy mitory fikambanana zay, tsy mitory antokom-pivavahana zay, ary ny tanjona ao anatin'izao fitoriana izao, tanjona ao anatin'izao fitoriana izao dia ny ampahafantarana antsika an' Jesosy Kristy, ahatonga antsika halala an' Jesosy Kristy, ahatonga antsika ho tanteraka ao am' Jesosy Kristy, ary ahatonga antsika ho atolotra eo anatrehan' Jesosy Kristy, tsy hanatsiny amam-pondro, fa ho raisin'Andriamanitra ilay fiangonana masina madio, tsisy petipetina, tsisy fiketronana, tsisy endriky ny fiovaovana, fa ilay fiangonana be voninahitra. Dia noho izay teny zay, noho izay atao hoe izay no ilain'Andriamanitra iseho anatrehany, dia mila toriany Jesosy Kristy, mila toriany Jesosy Kristy. Voalaza ato amin'ity Kolosianina ity fa Jesosy Kristy ilay mistery nafenina tamin'ny fahagola, nafenina tany aloha rehetra tany, zava-miafina hoy izy ny voalaza. Fa amin'izao andro ankehitriny izao izy no efa naseho tamintsika ary nambara amintsika, ary voalaza hoe izy no torianay, izy no torianay, Jesosy Kristy, Jesosy Kristy. Ho voalaza hoe izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, fa izay tsy manana ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Ao amin'ny Jaona toko 4:9-10 misy an'izay teny izay, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, fa izay tsy manana ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Mampatahotra zany,
ary tena mampangororo ary tena fahoriana sy fijaliana izany hoe hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra zany. Hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Andriamanitra ilay naharan'ny lanitra sy ny tany, lay nisy tsy nisy mpamorona, lay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, lay be voninahitra, lay tsy to. Io no mampitoetra ny fahatezerany amin'ny olona rehetra rehefa tsy manaiky an' Jesosy ny olona. Rehefa tsy manaiky an' Jesosy Kristy ny olona, rehefa tsy manana an' Jesosy Kristy ny olona, dia voalaza mihitsy, voasoratra ao mihitsy hoe ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Na iza tsika mandray an'ity teny ity, raha tsy mbola mitoetra ao am-pontsika Jesosy Kristy tompo, raha tsy mbola manjaka ao amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy tompo, raha tsy izy no mbola tompo, raha tsy mbola izy no tompo sy mpanjaka amin'ny fiainantsika tsirairay avy, na inona ndraikitsika ao am-piangonana, na pastersika, na diakontsika, na mpiandritsika, na koralitsika, na inontsika milaza hoe kristianina isika, na inona tokom-pivavahana misy atsika, na fikambanana misy atsika, raha tsy Jesosy misy no mibaiko ny saina, mibaiko ny fo, mibaiko ny fiainana isanandro zato isan-jato, tena hoe fiainantsika izy, dia hoy ny voasoratra hoe fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao amintsika. Zay no mahatonga an'ity fitoriana ity ary androany hoe izy no torianay, Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay mpanalalana tokana anatonana an'Andriamanitra. Voalaza koa ato amin'ity Kolosiana ity hoe ny rany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana tamin'Andriamanitra, fampihavanana tamin'ny olona rehetra. Tsy misy miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy misy mahazo ny fiainana mandrakizay raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsy misy Andriamanitra hafa. Ny sikidy tsy manome fiainana zany, ny ody gasy tsy manome fiainana zany, ny razana, ny faty izay ivavahana, anaovana famadihana, fandaniam-bola, fandaniam-potoana, fandanian'andro, fandaniana hery, anantenana, azona fitahiana, azona fandrovana, fahafatesana zany. Firifiriny malagasy mbola mitoetra ao anatin'ny famadihan-drazana, mbola ao anatin'ny fanompoantsampy, mandany vola, mandany fitaovana, mandany hery, mandany fananana, amin'izany fanompoantsampy zany, amin'izany famadihan-drazana zany. Aiza izay fandrosoana, aiza izay fitahiana, aiza izay fahombiazana, tsisy, satria tsy an'ny lalana, satria tsy zay ny famonjena, tsy zay ny famonjena. Mila mibebaka, miala amin'izany fomba ratsy zany, fomba mahamofady, fomba fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra, ary mitarika mankany amin'ny fahaverezana, fijaliana mandrakizay raha mbola mitoetra ao anatin'izany. Tsy ny resaka vola mankarena no mahavonjy, tsy ny fananana trano be dia be, tsy ny fananana vola any amin'ny kaonty any amin'ny banky petraka azo antoka ao amin'ny ho avy no mahavonjy no fiainana. Hoy Jesosy Kristy tompo, inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao azy izy kanefa very ny aina? Inona no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao azy izy kanefa ho very ny aina? Zava-poana tsy misy antony. Raha ananantsika izao rehetra izao, vola sy harena, trano, fiara sy ny zavatra rehetrarehetra eto tany, kanefa ny mandrakizay antsika tsy azo antoka ho any amin'ny fahasambarana sy ny fiadanana, satria tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy azona fiainana, tsy azona fidirana fanjakan'ny lanitra, banga foana ny ao anaty raha tsy Jesosy Kristy no mitoetra ao anaty. Tsy resaka fahaizana, tsy resaka fianarana, tsy resaka diplôma, tsy resaka asa tsara, tsy resaka manana tokantrano tsara sy vady aman-janaka ny fahafenoana, fa raha tsy Jesosy Kristy mihitsy ny miditra ao anaty, tsy misy ilay fahafenoana. Porofon'izany ianao zao manaraka zao teny zao, mety hanananao ny zavatra rehetra ary tsy misy zavatra mahory anao, fa hitanao hoe mbola misy tsy ampy foana ao aminao, mbola misy etaeta foana ao aminao, mbola misy faniriana zavatra foana ao aminao, satria nahoana? Lay Jesosy Kristy no manala an'io etaeta io, lay Jesosy Kristy no manala an'io banky io, lay Jesosy Kristy no manala an'io zavatra tsy ampy ao anatin'io, ao anatinao io. Jesosy Kristy no toriana amintsika. Ary raha hitory an' Jesosy Kristy ambara amintsika maimaimpona zany, amin'izao fotoana voaloto ny filazantsara, ary zay moa tsy atao mahakivy zany, satria voalazan' Jesosy hoe mandram-piveriny any amin'ny raolanitra dia mifangaro foana ny vary sy ny tsiparifary. Tsy afaka hoesorina ny tsiparifary, fa raha miala ny tsiparifary so maratra tratra ihany koa ny vary. Fa hoy ny mpampianatra hoe avelao aniry miaraka eo ihany,
fa rehefa ho avy ny fotoana fijijana dia eo amin'izay voasarahana ny vary sy ny tsibarivary. Amin'izao fotoana izao ny fangaroaro be ny resaka fivavahana, ary ianao izay manaraka izao toriteny izao raha dia mety efa leo koa ianao hoe io indray ny mpivavaka, io indray ny mpitoriteny. Tsy manan-tsaina ireo afa-tsy angala-bola, tsy manan-tsaina ireo afa-tsy ny amitaka, tsy manan-tsaina ireo afa-tsy ny anambaka ny olona, tsy manan-tsaina ireo afa-tsy ny atao hoe manao fomba ny fivavahana azona vola, azona renan'olona, azona mitsezitra olona. Marina dia marina zany, misy maro ny manao an'izany ary tompo any amindra fo ary mba tsy ho azo an'izany ane ianao. Fa eto amin'ity fandaharana miomana eona amin'Andriamanitra ao ity, maimaimpona ny filazantsara ary omena aminao maimaimpona. Tsy misy na ariary ary, tsy misy fitakiana vola, tsy misy fakana vola, tsy misy tetika azona vola, akana vola any aminao zay manaraka zao teny zao ty teny ty. Fa ny etaetanay tsy ny volanao, tsy ny fanananao, tsy ny arenanao, tsy anao, tsy ny fanananao, fa ny fonao ny dedavon'i Jesosy. Ny fiainanao zato isanjato ny tiany Jesosy anjakana, ny sainao, ny fonao, ny momba anao ray manontolo, ny tiany anjakana. Fa raha tsy ao izy fahafatesana, raha tsy ao izy fahaverezana, raha tsy ao izy ratra, raha tsy ao izy alahelo foana, raha tsy ao izy dia fahatezeran'Andriamanitra. Amin'ity androany ity atolotra anao Jesosy Kristy, atolotra anao Jesosy Kristy. Voalaza mihitsy ato hoe izy no talohan'izao zavatra rehetra zao, tamin'ny alala no nahariana an'izao rehetra zao, sady ho azy zany ny fiainanao. Ianao io eto androany io, ny fiainanao tiany Jesosy ankalazana azy, ny fiainanao isan'andro san'andro tiany Jesosy iankohaka eo aminy ianao ary izy no lohany. Zay ny voalaza atao amin'ity Kolosiana ity hoe mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Manasanao mamaky ny Kolosiana toko voalohany io sy ny Kolosiana ray manontolo, fa ny tazon'Andriamanitra, ny tian'Andriamanitra tao dia mba holohany amin'ny zavatra rehetra Jesosy Kristy, mba ho mpanapaka amin'ny zavatra rehetra Jesosy Kristy. Izy no hitoeran'ny fahafenon'Andriamanitra. Ianao malahelo, ianao mananaratrapo, ianao tsy tiany olona, ianao ankahalain'ny olona, ianao marary, ianao tsy ampy fitiavana, ianao mangetaeta fifaliana sy fiadanana sy fitsarana, tsy ho hitanao zany any amin'ny yoga, tsy hitanao zany any amin'ny arts martiaux, tsy ho hitanao zany amin'ny resaka karaoké, tsy ho hitanao zany any amin'ny resaka sigara, resaka toka, resaka rongony, tsy ho hitanao zany any amin'ny fijangajangana, amin'ny resaka filana aranofo. Fa vao maiky zany mbola mameno banga ao anatinao foana. Fa amin'ity androany ity no ameno anao ary anala ny banga ao anatinao. Jesosy Kristy mihitsy no miditra ao anatinao. Izy ilay fahafenon'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra no toerany ao aminy ny fahafenona rehetra. Tiana lazaina eto amin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ity koa tsy resaka ara-tantara, tsy resaka dissertation philosophique, resaka commentaire de texte, resaka fanadihadiana lahatsoratra, tsy resaka fahaizana amin'ny teny hébreu na fahaizana amin'ny teny grika, tsy resaka ara-tsaina, tsy resaka fahaizana baiboly akory any. Fa be da be nge ny mahay baiboly fa fahafatesana no entiny. Be da be nge mahalala makany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse, be da be mahalala ny tantara ny foronana baiboly, be da be ny mahalala ny resaka ataoko hoe fanadihadiana lahatsoratra sy ny famoaboasan-kevitra ato amin'ity baiboly ty. Be da be ny mahalala ny resaka teny hébreu sy ny teny grika fa tsy mitondra fiainana, satria fomba fotsiny, satria fahalalan'ny saina fotsiny, tsy mitondra fiainana, satria tsy Jesosy no ambara. Diso zavatra railoha, tsy any amin'ilay votoatin'ny baiboly no nambara, fa fombafomba teknika endrika ety ivelany. Fa amin'ity androany ity lazaina aminao tsotra, Jesosy Kristy no vahaolana amin'ny fiainanao. Jesosy Kristy mihitsy no mila raisinao. Jesosy Kristy amin'ny maha-izy azy, Jesosy Kristy amin'ny maha-izy azy. Mampalahelo mihitsy maheno toriteny amin'ny radio rehefa miresaka dia olombelona ny toriana, na tokom-pivavahana ny zaraina, ary rehefa ampijoroana vavolombelona le olona dia izao no lazaina. Rehefa taloha dia tsy nanana asa ary sahirana tamin'ny fitadiavana, tsy nanam-bola, tsy tena hoe tao anatin'ny fahasahirana, tsy hitany ekolazin'ny ankizy, tsy sahirana tamin'ny ofatrano, sahirana tamin'ny resaka asa, sahirana tamin'ny resaka tokantrano. Fa rehefa nakato amin'ity fiangonana ity ako, fiangonana anankiray izay tsy ho lazaiko, dia isa-maraina nandeha tato dia tena lasa lamina zany rehetrarehetra zany, lamina zany rehetrarehetra zany. Ary tena hoe niova misy ny fiainako rehefa niditra tato amin'ity trano fivavahana ity, niditra tato amin'ity fiangonana ity. Mibeba ianao raha mbola ohatr'izany ny fijoroanao vavolombelona, fa tsy mbola fantatrao ny marina, tsy mbola fantatrao ny marina, satria ny trano fivavahana no eritreretinao fa fahamarinana, trano fivavahana no eritreretinao fa manova ny fiainanao, olombelona no eritreretinao fa manova ny fiainanao, ary olombelona ny zarainao sy hijoroanao vavolombelona. Fa amin'ity androany ity tena ambara aminao, Jesosy Kristy amin'ny maha-izy azy mihitsy no mila fantatrao amin'ny fahafenony ray manontolo,
zay mahatonga ny Paoly miteny mihitsy hoe ataony fahatiantoka ny zavatra rehetra noho ny fioarany, fahatsarany, ny fahalalana an' Jesosy Kristy. Izy no toriana ay aminareo ary ambarana ay aminareo mba haseho anay eo am' Jesosy ianareo. Ty toriteny ty miomany ty tsy mitarika anao amina tokom-pivavahany ty namatotra anao ary ty ampiseho anao eo anatrehan'ny olona. Fa be da be ny olona no mitory fiteny, mitory afatra ary rehefa avy eo giazany eo amin'ny olona. Tsy hoetiny eo am' Jesosy, tsy hoetiny eo am'le fahafahana, tsy hoetiny eo am'le fiainana, fa mipetrany any amin'ny lalàna indray, asainy mandofa folo-karena, asainy manaja ny andro sabotsy, asainy mifady an'izao sakafo zao, asainy voageza ao anatin'ny fomba rehetra izay tsy ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra intsony zany, tsy ao amin'ny zanak'Andriamanitra intsony zany ny fiangonan'i Jesosy Kristy, tsy voageza intsony ary tsy terena, tsy ao ambany ny lalàna intsony, tsy maintsy andony fa folo-karena, tsy maintsy anaja andro sabotsy, tsy mahazo mihinana kisoa, tsy misarylova, tsy maintsy misarito, tsy izy daholo zany. Kolosianina toko voalohany, ny Kolosianina ray manontolo dia manambara fa aloko ny zavatra ho avy daholo reny fa ao am' Jesosy Kristy ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy mitondra fiainana, mitondra fahafahana, fahavetavetana eo mason'Andriamanitra ary manambanimbany an' Jesosy, manao tsinitsinina an' Jesosy Kristy sy ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana raha ohatra ka mbola iverina any amin'ny lalàna ianao amin'ny resaka didy folo, resaka andro tandremana, resaka sakafo sy izay fomba hafa eritreretinao hoe entinao anompona an'Andriamanitra. Tsy zany intsony, tsy ambanin'ny lalàna isika fa ambanin'ny fahasoavana. Ary Jesosy Kristy mila fantatsika ao amin'ny Jaona toko voalohany dia voalaza fa Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo manome fiainana. Ao amin'ny Jaona toko voalohany dia voalaza fa izy ilay fahazavana ary ilay fahazavana manome fiainana. Ao amin'ny Jaona toko faharoa dia ambara fa Jesosy Kristy ilay nanova ny rano ho lasa divay rehefa tapitra izay hevitry ny olombelona, tapitra izay fanantenan'ny olombelona. Ao amin'ny Jesosy Kristy mbola misy fanantenana ary maneho fahagagana hatrany izy. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo dia manambara Jesosy hoe raha tsy ateraky indray ianao, izy ilay tena mpampianatra mahay mampianatra ny olona rehetra ary Nikodemosy izay mpampianatra ny lalàna tsy nalala zany no nampianarina hoe mila ateraky indray ianao, fa raha tsy ateraky indray ianao tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko fahaefatra Jesosy Kristy dia nilaza tamin'ilay vehivavy Samaritana hoe ianao raha mbola hisotro amin'ny fatsakany io ihany dia mbola angetaeta ianao, fa raha ianao misotro amin'ny rano izay omeko anao tsy angetaeta intsony ianao. Raha mbola tokom-pivavahana no ijoroanao, mbola arahanao, raha mbola olombelona no arahanao, raha mbola resaka psychologie chrétienne no arahanao, raha mbola resaka pensée positive, raha mbola resaka subconscient, raha mbola resaka arts martiaux, mbola resaka yoga sy izay rehetrarehetra fivavahana hoe fivavahana tsy hanome fiainana ho anao zany ary tsy hanala etaetanao, fa Jesosy Kristy irery ihany no manala ny etaetanao. Jesosy Kristy ilay nampitombo ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 amoky olona maro. Jesosy Kristy ilay nanangana ny maty izay maty teo anoloany. Ny Jesosy Kristy izay nanadio ny boka, izay bokan'ny fahotana, bokan'ny tena hoe fahalotona. Rehefa eo amin'ny Jesosy Kristy ianao, manome anao fahadiovam-po izy, manome anao famelan-keloka izy ary mahatonga anao olom-baovao. Jesosy Kristy milaza ihany koa ao amin'ny Jaona toko fahafito fa mbola izy koa izay rehetrarehetra mangetaeta mankanisa ao aminy, mankanisa ao aminy fambanga rehetra ao aminao, ny fahadisom-panantenana, ny alahelo, ny ratrapo, ny tahotra ny amin'ny ho avy. Jesosy Kristy keo ao am-ponao azonao matoka ny fiainana mandrakizay ary izy ny anome fiainana ho anao. Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko fahavalo rehefa nahita an'ilay vehivavy andeha ho toroam-bato dia hoy Jesosy hoe izaho tsy manameloka anao. Ary Jesosy Kristy ihany koa androany na inona fahotana vitanao, fahalotona vitanao, faharatsiana vitanao, mamela ny elokao izy ary tsy manameloka anao izy fa manadio sy manafaka anao. Ary hoy izy hoe raha ny zanaka ao nanafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy Kristy milaza ihany koa any amin'ny Jaona toko fahafolo izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Atolotranao zany Jesosy Kristy, mpiandry tsara zany. Ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo dia milaza Jesosy hoe izaho ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia velona indray azy izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Jesosy Kristy zany atoro aminao zany. Jesosy Kristy ilay eo amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo nanasa tongotra ny mpianatra ary nanao mpianatra hoe mifankatiavy ianareo, ianao izay ao anatin'ny ady, ao anatin'ny korotana, ao amin'ny Jesosy Kristy no misy fiainana. Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko efatra ambin'ny folo dia nilaza izy andeha hakanamboatra fitoerana ho anareo. Jesosy Kristy no architecte, manao trano anao mitoeranao. Jesosy Kristy miteny tsy hamelanao kamboty izy fa tonga eo aminao hanome fiainana ho anao. Jesosy Kristy amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo dia nilaza hoe izaho ny tena voaloboka ianareo ny sampany, mba hatonga anao hanana aina, hatonga anao hamobe, hatonga anao tsy mona aminay na rokivo sy alahelo. Jesosy Kristy raiketanao hanananao fiainana be dia be. Jesosy Kristy amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo dia milaza izy fa izy aniraka ny fanahy masina io hitarika anao marina rehetra. Amin'izao mahafotoana mahabe ny mpamina ny sandoka sy ny mpampianatra sandoka izao,
Jesosy Kristy mila raisinao ary ny fanamasina mitoetra ao anatinao mba tsy ho voafitaka ny ianao. Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay manome fiainana be dia be ho anao ihany koa raha manaiky azy ianao. Inona no ataonao? Ifony ny fahotana, mitoera eo amin'ny Jesosy, manaiky azy, anjaka ho amponao amin'izao fotoana izao. Tsy makany amin'izaniza ianao, tsy makany amin'ny olombelona, tsy mamonjy fitaovam-pivavahana ianao, tsy mamonjy atoko-pivavahana ianao, tsy miditra mpandray ianao na manao asa eo ampitoerana eo, mandoali ifony amin'ny fahotana, isoriny maha Jesosy an Jesosy, avy aloha izy anjaka ho amponao. Fa mirakle eo amin'ny fiainanao androany, mahatonga anao olom-baovao. Zany mirakla lehibe zany. Teo ny naharian'Andriamanitra ny olombelona sy ny zavaboary rehetra, fa ny tena mirakla ary tena fahagagana lehibe ihany koa naharian'Andriamanitra olom-baovao tao amin'ny Jesosy Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Mba ho fantatrao ao, tapitra ity fitoriana ity, tapitra ny fotoana, fa tiana lazaina aminao Jesosy Kristy, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jaonina 2:20. Ho avy ao izy dia anamboatra fitoerana anareo, ary rehefa vita ny fitoerana ho avy indray akahaka anareo any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Te ho any ve ianao? Jesosy ny lalana, fahamarinana ary fiainana. Ekeo izy 100% amin'ny fiainanao, fa tsy andro alahady na sabotsy ihany. Ho azy ny voninahitra. Amen.